Fahombiazana ilay fampisehoana sady toriteny ankira ny arahana tamin'ny antoko-pira ampifity tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny alahady lasa teo. Tsara moa ny manamarika fa tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanamarihana ny 10 taona njoroany izany antoko-pira izany tietsika ny tontolo saina tamin'ny lahady lasa teo ity. Feno epoka ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina nandritra ny fampisehoana sy toriteny ankira izay ntotosainy antoko-pira fifoazana isotro fitiavana na ampifity. Fampisehoana izay ntotosaina ny alahady lasa teo ary nentina indrindra nanamariana ny fankalazana ny 10 taona nisian'ity antoko-pira ity. Fa nandritra ty fampisehoana sy toriteny ankira ty ihany koa no namoahana ny rakikira volume 9 ny ampifity. Novetesina nandritra ny fotoana araka izany ireo hira sasatsasany nitsongaina avy eo anatin'izany rakikira vaovao zany. Toriteny ankira efa mahery 500 no efa nitotosain'ny ampifity nandritra izay 10 taona nisiny izay. Mahatratra 300 kosa ny mpikambana ao amin'ity antoko-pira ity izay tarihan'Andriamatoa Ranjato Arvely Jean de Dieu na Tonton Dédé. Fananganana foto-drafitr'asa roa lehibe eny amin'ny FJKM Tambomena ampanitokana mahitsy, io kosa nitsangam-bato fahatsiarovana izao 10 taona nisian'ny ampifity izao.